Miarabantsika ary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana Ambarao ity amin'izao alarobia atoandro izao. Manambahiny ny fandarana amin'ity fandarana Ambarao ity amin'ny alalan'ny talian'ny fandroana ny fampahalalam-bavoiny nivon'ny tontolo ambanivohitra eo nivon'ny sapadrarano primature moa zany amin'ny fandroana sy ny fanoanana ny ambanivohitra amin'ny alalan'ny talia Rivolala Bezaka miarabanao ny fandarana ary mankasitraka manaiky hovahiny ity fandarana ity. Miaraba anao, miaraba ny mpanao gazety sy ny mpieny rehetra amin'izao atoandro zao. Anbotsika ny resadresaka andre matotalia famitinana foy ny famariparitana nio karazany hoe fandrijana ny fampahalalam-bavoiny ny tontolo ambanivohitra io voaresaka koa ny resaka vary sy ny hafa ihany koa ngamba. Misaotra indrindra voalohany indrindra aloha io sampana io zany arak'ilay voateny teo dia ao anatin'ilay sampana ray miankina amin'ny primature na organisme rahatasy moa fahafantarantsika azy dia ny STPADR na ny secrétariat technique miadidiny fandrindrana sy ny fanoanana ny asa fambotrona ambanivohitra eto Madagasikara. Io sampana io zany dia natao indrindra mba handrindra ny asa rehetra misy amin'ny fambotrana ambanivohitra sy ny resaka famokarana ihany na ny ara-toekarenana fa ny resaka ara-tsosialy sy ny fiainan'ny tambanivohitra rehetra mihitsy zany. Dia ao anatin'ny sampana io zany misy foibe anankiroa dia ny voalohany ny fanoanana sy ny atao hoe fanjohenan'ny resaka stratégia na hoe paikady sy ireo tetikady isan-karazany sy ireo programana isan-karazany mahakasika fampamotronana ambanivohitra ary ny faharoa dia ilay foibe ny tenenao teo izay miandraikitra ny fanondrana ny antotana vaovao mahakasika ny ambanivohitra zany. Ao amin'io sampana mikasika ny antotam-baovao io indray dia misy zany sampanoro lehibe ny voalohany moa lay atao hoe réseau des observatoires ruraux na le hoe tambajotran'ny fitilianany fiaimpiainan'ny olona any ambanivohitra zay tsy ho resantsika zao angamba fa ny faharoa resantsika dia lay atao observatoire du riz na ny fitiliana ny amin'ny kasikasika ny tsenan'ny fihinanana ny vary zany eny amin'ny tontolo io rehetra eto Madagasikara, eny amin'ny tsena rehetra eto Madagasikara zany. Idirantsika lalandalina ny amin'izay andre matotalia amin'ny akapobeany raha ny tato anatin'ny taona vitsy nananaoana izay fitsirihana nataonareo zay amin'ity tontolo ny vokatra vary ity na ny famokarambary. Aiziko tsara aloha fa tsy ny mikasika ny vokatra sy ny famokarambary ny tena ataonay zany fa mikasika ny tontolo ny vary amin'ny ankapobeny indrindrandrindra ny fisiny eny amin'ny sehatra finanana sy ny vidiny sy ny rehetrarehetra zany. Angamba ny mba moramora ilay izy dia resaka ny tantaran'ny foronany satria raha tamin'ny taona faraparan'ny taona 4 dia nisy karazana krisy kely na voalohamboalohan'ny taona 5 nisy krisy kely ny vary teto Madagasikara samy natadidinintsika fa tampotampoka teo dia tsy nisy vary teny amin'ny tsena niakatra ny vidim-bary ary dia nitady hevitra ny fanjakana moa tamin'izany ny hoe inona ny atao nyrotsaka antsehatra ny amin'ny fampiasina izay vary teny amin'ny tsena izay. Taorian'izay zany dia nangataka ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany mba hisy fanoanana ny amin'ny hoe fitiliana ny fihetsiky ny tsena ny vary mba tsy hisy tsony hoe ho tampoka amin'ny olona ny fisina toe-javatra teo reny zany fa ho arahana akaika ny fivoarany tsy fanaraha-maso hoe contrôle akory le izy fa suivez arahana zany observatoire moa zany jerena dia ao anatin'izay asa zay zany dia tena fototry ny asa voalohany indrindra dia hoe manahoana ny vidin'ny vary eny amin'ny tsena, manahoana ny fisiny sy ireo vokatra na karazana sakafo hafa mifamatipatotra amin'ny vary zany hoe na izy misolo toerana ny vary rehefa tsy misy ny vary ho an'ny olona toy ny mangahazo, ny katsaka, ny vomanga na izy koa hiaran'ilay intsona hoe fampianana ny fihinanana zany rehefa
somary miakatra ohatra ny vidim-bary toy ny hoe siramamy, menaka, lafarina zay matetika ireny zany no ampiasain'ny tokantrano ao ampidininy kely ny finanan'ireny karazan-tsakafo reny mba menony any amin'ny vidim-bary sanatria miakatra vary. Tamin'ny 2024 zany nanomboka zay ary de novambra 2024 zany nanomboka nanangona ny vidim-bary irany tsenany distrika eto Madagasikara no nanaovana azy tamin'izany fotoana zany ao anatina famatsiam-bola anaty tetikasa zay nanomboka tamin'ny vondrona Europeana zany de avy teo nandray koa ny AFD na ny sampandraraha manoana ny fampandrosoana any frantsay zany de izay zavatra zany nandritra n'izay taona maro hatramin'ny taona 2024 dia niankina tamin'ny tetikasa foana zany io sampana raha io de ngambany nanomboka de 2024 nandray an-tany zany ny fanjakana. Ka raha jereny hoe ianao manaona ny vidim-bary hatramin'izay dia ny vidim-bary aloha marina tsara fa miankina betsaka be amin'ny vokabary eto Madagasikara zany la izy. Nefa misy fiankinany ihany koa mandritra ny eo amin'ny 3 volana na 4 bolana zany hoe novambra, desambra, janvier, février eo miankina amin'ny fanafaram-bary koa zany la izy satria eo zany no tena tsy misy fiotazam-bary be loatra, misy kely ihany amin'ny faran'ny volana janvier hatreo amin'ny faran'ny volana janvier fa febroary zany de tena tsy de misy loatra satria eo koa moa ny betsaka ny tondratrano. Zay zany raha ny fiovany de arakaraka ny abetsaky ny vokatra zany izy io matetika ny ahavon'ny fiakarany. Raha raisitsika zao ohatra tamin'ny taona 17 sy 18 lay nandalovantsika fahasiaranana no lay vokatra ratsy zany tamin'ny taona 17 de niakatra ny vidim-bary ary ny akabeazany de nanafisafiny 2,000 daholo ny kilao nisy efa nanafisafiny 5,200 ary tamin'ny taona ty zany ty taom-pinana ty zany hoe raha raisina tamin'ny volana jolay 2024 ka hatramin'ny zao tsika amin'ny teny zao zay anomboka hiditra amin'ny hoe fiotazana be zany tsika na efa tafiditra ao mihitsy dia nidina kely ny vidim-bary raha oharina tamin'ny taona lasa iny zany le tamin'ny taona 2024 ary tsy de nisy fiakarany be loatra raha oharina tamin'ny hoe fahazara isan'ny taona satria raha tany amin'ny taona talohan'ny taona 2024 dia mahatratra hoe ray miakatra roa zany ny fiakaran'ny vidim-bary mihoatra amin'ny fiotazana sy ny fotoana atao hoe maitsoahatra zany hoe ny volana février zany hoe tamin'izany fotoana zany mahita vary tsika eny amin'ny tsena manodididina ny 500 ny kilao de rehefa tonga ny na 900 de rehefa tonga ny fahavaratra de miakatra 290 na mihoatra an'izay azy. Tamin'le taona teo kosa dia tsy de nisy tsony zay elanelana zay zany satria efa manomboka miditra tanteraka eo amin'ny tsena zany ny vokatra vary eto Madagasikara ary efa manomboka paritaka koa zany ny amin'ny hoe vaovao ny hoe aiza ny toerana misy vary tonga ny olona mividy vary. De tamin'ity taona ity zany dia raha tany amin'ny 400 tany any ny farany ambany na latsaka kelin'izay tany amin'ny faritra sasany tany amin'ny volana jiona 2024 de tamin'ny volana febroary sy marsa teo izy dia niakatra latsaka kely ny 2,000 teo zany amin'ny ankapobeny moa zay teniko zay fa misy any toerana zay ataontsika hoe lafo ny vary ohatra hoe any Nosy Belleville de efa ela no lafo fa 2,000 mahery ohatra hoe any amin'ny faritry Mananara sy Maroantsetra sy ny faritry Sava zay manana lavanily de no le vidim-piainana avo dia tsy mampaninona n'olona ny mividy vary ary lafo foana ny vidim-bary any zany hoe manodididina 700,000 700,000 raha midina izy de 900,000 eo de any amin'ny faritra zay tsy mamokatra vary koa toy ny faritra Androy zany dia farina farana ny any de tsy de mihetsika loatra ny vidim-bary fa miankina amin'ny vidiny amin'ny raisam-pirenena foana zany la izy zany hoe manodididina ny
500 ka hatramin'ny 700 latsaka io indraindray manafisafiny 2 zany na fotoam-piotazana io na fotoana maitsoatra zany ry zareo koa moa ny tena foto-tsakafony zany de ny mangahazo sy ny katsaka dia ny vary zany atao hoe manampy an'izay sakafo zay de tsy de voatery loatra hoe fandrirotra amin'ny tsena mikasika an'izay vidin'izay zany ry zareo. Manaraka an'le fanazavanao teo Andry Matotalia ny zava-misy misy sopotra maromaro ihany eto amintsika amin'ny resabary ahoana izany mety ho tompona ndraikitra na hoe ahoana no andrindrana reny hoe voka-bary reny satria anao ihany teo nilaza Andry Matotalia hoe ohatra ny any atsimo tsy de misy fambolem-bary atao de ny andrindrana ny karazany hoe sehatra anampiana sy anoanana an'izy ireny mba tsy ho amin'le janony eo amin'le toeran'le sopotra fotsiny le vary zany amin'izay fotoana zay. Ny anjaranay zany mijery an'le zava-misy ny zava-misy eo amin'ny tsena de ny anay zany hoe mankaiza ilay vary avy aiza zay zany ny zava-misy amin'izao fotoana zao zany ka raha mikisaka avy any vary arytsika hatramin'izao aloha mbola tsy vita ny lalana ilay Ambilobe sy Vohimary zany de ny vokatry ny sava zany de matetika lany eo amin'ny faritra ihany tsy de mivoaka loatra ny any moa misy sompotra lehibe lay any Andapa zany zay mamokatra vary misimisy ihany zany de ny fanampiny zany zareo dia manafatra raha tsy ampiny asa de manafatra vary amin'ny alalan'ny sambo izy avy any zay zany ny amin'iny faritra iny. Ny faritra Diana ndraiky kosa de famatotra tanteraka amin'ny faritra Suivez zany hoe ao Bealanana sy Mandritsara de reny ny mamatsy ny ilany avaratra Suivez de mikisaka hatrany Dego misy mamboly vary kely zany ny vorano avaratra sy ndretraretra iny fa ny tena mamatsy azy zany de Bealanana mamatsy an'iny faritra iny zany de rehefa betsaka ny vokatra ny Bealanana de misy mikisaka mianatsimo zany hoe tonga hatraty Tananarivo zany ampahan'ilay izy na ao Mahajanga. Ny faritra ndrefana de misy ny sompotry maro voa zany zay mamatsy an'iny Mahajanga iny sy ny ilany andrefany retraretra iny zany ary ny ambiny miakatra eto Tananarivo zany zay atao hoe isan'ny bibinana indrindra moa de eo anelanela zany misy kely ihany koa ao Facebook fa somary toerana kely ambolena vary zany de ny ato ilany afovoantany ny ampovoantany zany de ankoatran'ireo sompotra rehetra manodidina ny afovoantany moa zany ohatra ny manodidina Antananarivo ohatra be tsy mitatatra Itasy ny le Makitasy ny Nosy be Fanja sy ndretra iny de ny ilany amin'ny Bongolava dia miampy ny sompotry aloatra zany zay zany tena mamana ny Antananarivo reny vohatra amin'izay lafin'izay raha ny fahitana ny fihetsiky ny tsena zany de zay ny tena fandehany de ny andrefana moa iny tsy de misy olana loatra zany iny faritry melaka iny satria somary mahavita tena zareo zany ary nolay lalana koa de somary voahity ao zany lay vokatra any andrefana any mety misy vokatra tokony akarina ihany avy any satria azadino fa tany maintirano zany nisany hoe serana nandranatsika vary taloha zany de ny ao mikisaka menatsimo kely tsika ankoatra ny lemaky Atsirabe faharoa sy ny lemaka fambolena vary antanety ny mandoty sy ny retraretra iny zany de misy koa lemaka dabara ao Motondava zay indray de mamatsy manampy ny vokatra miakatra aty Tananarivo zany mahazo ny vakinankaratra iny nandray mikisaka kely somary mialatsimo mameno ny any Amorony manisy ny moto matsiatra zany ary atsimo atsinanana nandray tonga any zany le vary hatrany fatifahafitofinany de miala eo tsika zany de misy lemaka madinidinika salamkiala mavony sy ny manodidididina azy zany de mikisaka menatsimo tsika de Iorombe zay manana lemaka ihany koa somary madinidinika ary azo lasaina hoe mahavita tena de tsy mandrefana zany misy lemaka be any Amorombe sy ny Bevoay sy ny retraretra iny zany sy ny aty Betiokia faritry plateau ny Mafaly de ny ao Betroka moa ny any Nosy zany manana lemaka koa iny Soanala sy ny any Tsivory
de andro ihany zany araka teniko teo ny tena tsy mamboly vary satria misy lemaka kely ao be kely ao berakely sindretra zany zay tsy arivo hectara mahery kely eo raha misy zany lay izy zay zany ny fipetraklay vary zany raha tsena raha jerena amin'ny ankapobeny zany hoe somary ankoatra ny any atsimo tsy ombe sy belo sy ilany ambovombe zany dia somary misy lemaka daholo zany eo akaikikaiky eo fa ny olana dia fantatsika fa ny mpamboly malagasy rehetra dia saika mamboly vary dahory ary miabetsaky ny vokatra zany raha atao amin'ny ankapobeny dia somary manahirana ihany ny fanangonana azy satria raha ohatra ataotsika hoe amin'izao fotoana izao mety latsaky ny foloara na mihoatra kely ny foloara amin'ny ankapobeny ireo tanimbariny olona reo dia mety mivarotra vokatra kely izy dia ny fanangonana an'izay zany no mavesatra eo amin'ny resaka sarany zany dia zay ny hoe mbola mavesatra ihany ny fanangonana vary ohatra hoe avy atia alaotra hoe hoentina ny ambovombe zany amatsinana ambovombe mety ho lafo kokoa no ny vary farana avy any andafy tonga sambo eo Fort Dauphin zany na eo Tolagnaro ilay izy dia izay zany no hitadiavana hevitra afa-tsy hoe raha ohatra vita ny lalam-pirenena fahafolo izay mampitoena ranovory sy ambovombe ohatra dia mety ho moramora koa mitondra ny vary avy eo amin'ny lemaka ao be tioko sy ilany varatra ampaniny mandeha tia ambovombe zany zay zany amin'ny ankapobeny le izy fa zay moa miankina amina hitanareo tsara teo fa misy be dia be ny resaka fanajiriana tany ao anatin'ny fanaovana lalana amin'izay safidy zay ny fitantanana ny toeram-pamokarana hoe aiza ny alehibean'ny toeram-pamokaran'olona zay misy idiran'ny fananantany sy ny famokarana ilay izy ny aty amin'ny fambolena zany zany rehetra zany dia misy famatorany daholo zany amin'ilay vokabarika zay mahatonga hoe amin'ny ankapobeny dia olona maro ministera maro ny voakasika rehefa miresaka ty vary ty satria voalohany tsy ahivina ihany koa fa ny vary foto-tsakafo malagasy izy varaka ny teneniko teo izy koa no volo be mpamokatra indrindra eto Madagasikara zany hoe mitana larany voalohany izy amin'ny vokatra eto Madagasikara zany hoe mitana larany voalohany koa izy ao amin'ny arikarena fobe avy amin'ny karazana vokatra zany eto Madagasikara dia noho izany misy endrindro zany ilay izy tsy hoe zay ahatonga ny mpihinana hihinana fotsiny hoe atao zay ahafahan'ny olona rehetra mihinam-bary izay marina fa zo fototra zay zavatra zay mahafoto-tsakafo azy fa eo koa ny amin'ny hoe ahoana ny atao mba hahavelona ny olona miaina sy mahita ny fidiram-bolany amin'ny alalan'io vary io manomboka any am-pamboly sy ny mpanjara sy ny rehetrarehetra satria raha sanatria hoe tsy ahazo tombony ireo olona ireo dia hoe hiankina foana amin'ny fanafarantsika dia fantatritsika ny vokany zany zay lasa ho anana olantsika tonga misy fahasiarana mikasika an'ilay tsona hoe souveraineté alimentaire zany satry resaka nyty vary ty maharitraritra fa ny fotoanantsika manapetra Andriamato Talia teny fohy amara-paranana zay amintinana n'izay resaka zay ngamba ny teny fohy amaranana azy dia ny hoe ny vary dia isan'ny araka ny teneniko teo ozatry ny toe-karena ary lasa resaka sosialy koa le izy satria zoro fototra ny fahafahana misakafo zany dia na izanaty zany mino fa misy fivoarana tsikelikely eo amin'ny tsika zany amin'ny resaka fihinanam-bary ary ny pazako azy farany ngambany hoe tokony anao ezaka ny tsirairay manomboka hatrany amin'ny mpamokatra ka hatrany amin'ny mpihinana mba hahafahantsika mifehan'io vary io satria isika zany manana olana ihany amin'izay lafin'izay satria raha ny antotanisa dia fantatra fa anomboka eo amin'ny fiotazana ka hatrany amin'ny tonga eo amin'ny vary fotsy ho amidy ho an'ny mpihinana zany
dia manodididina 10 ka hatramin'ny 5,700 ny fahaverezany araka ny totanisy betsaka zany satria mitovy amin'ny vary afarantsika zany hoe io vary afarantsika io dia amenonan'izay very zay ny ankapeny fa ny zavatra manahirana koa dia manomboka eo amin'ilay vary vidiny tokantrano amin'izay mandraba tonga anazy any amin'ny vavany tsirairay mihitsy zany ao anaty kibony tsirairay dia misy koa ny atao hoe gaspillage fandanindaniam-poana zany zay betsaka ihany koa satria tsika zao 5 tapitrisa dia raha manary vary masaka ray daholo zany isika ireo isaky ny mihinana dia manary vary 5 tapitrisa voniny zany isaky ny mihinana dia ny vary voambary 2,30 grama zany dia ataovy katsy fa mahatratra 10 taonina latsaka kely koa zany ny vary lanitsika amin'ilay vary masaka pitipitika ireny mampalahelo moa raha mandeha any amin'ny gargoty na hôtely tsika dia tena vary ariana fotsiny mbola tsy natao hoan'ny biby izy ireny tsika mbola tsy manao mihitsy eo amin'ny statistika tsika zany hoe reto no omena biby satria ny ankabeazany dia ilay gaspillage iny ilay fanarianariana-pony iny no omentsika biby ho an'izay miompy zany hoe omena kisoa omena akoho ganagana da gisa sy indrindrindra fa ho an'ny tanan-dehibe dia ho an'ny voalavo izy ireny zany dia ireny zany fa ezaka tokony ataontsika daholo mba hifehezana n'ilay fahaverezana vary ary tsika moa somary miome ihany fa ohatra ny sinoa dia sarotiny amin'izay zavatra zay fa vao manary voambary ray izy 7,700 tapitrisa dia eo amin'ny 30 taonina io zany niveriny anazy isaky ny manary voambary ray ny olona anankiray amin'ny sakafo azotsika ataony manisany voambary vary masaka ataontsika tsy very ny anarany fa le ampikampony eo amin'ny vilia iny dia isao fa betsaka ilay izy ankoatran'ilay efa sitsika loaka rehefa eny amin'ny hôtely zany reny zany ezaka tokony ataony mpihinana rehetrarehetra hatrany amin'ny mpamboly satria le mpamboly koa manana ndraikitra ngeza be ao anatin'ilay izy amin'ilay fiotazana vary betsaka ihany vary very sasany amin'izay moa tsy very satria fantatsika efa any amin'ny faritra sombotra sasany dia misy indray le olona sahirana mbola manaraka n'ilay mpananana vary mpively vary sy ihany zany dia mbola maka vary dia mbola mahazo vary betsaka ampy mety sakafo ny iray andro isan'andro isaky ny maky sy na mihoatra amin'izay aza dikan'izay misy ezaka maro tokony iarahany tsirairay fa tsy petraka amina sokajin'olona sasatsara fotsiny hoe ianao reny tombona ndraiky zay zany no antsoina hoe tokony isy fiarah-mientana amin'izay ezaka rehetrarehetra zay zay ngamba tsevina amintsika mosy fa ny teo anivo ny sampandara momba ny fandrindrana ny fampalalam-bavony anivon'ny tontolo ambanivohitra amin'ny alalan'ny tale Rivolala Bezaka noho ny vahiny teto makasitraka tompoko mametraka ny mandra-pitafa amin'ny fotoanantsika manaraka andray ny fandarana Ambarao veloma tompoko veloma